Manodidina ny 3 arivo ireo antota taratasy fitoroana mahakasika ny tranga heriseratra sy ny fanolanana izay niseho teto Antananarivo renivohitra tamin'ny taona 2024 lasiny, hoy ny teo anivony iviterana trano Artsoa androany. Saika mahakasika ny tsy fiahiana ara-tokantrano sy ny fanaovana heriseratra amin'ny vehivavy avokoa, ny fita amin'ny 50 isan-jaton'izany raha ny taremarika voaray. Ankilany, vitsy amin'ireo olona ny samy mitorika ny tranga fanolanana raha ny fanazavany. Raha ny tamin'ny 2024 manokana dia manodidididina ny 3,000 teo ny dossier voarainay teto amin'ny trano Artsoa, dia azo lazaina hoe ny 570 isan-jato 80 isan-jaton'ireo manodidina n'izay atao hoe tsy fiahiana ny tokantrano izay, ny fangatahana, solon-tsakafo sy ny manodidididina an'izay. Ny mahakasika ny fanolanana indray izy io mahagaga fa henontsika amin'ny haino aman-jery sy ny haino vaky-jery isaky ny matetika isan'andro mihitsy misy foana ny endrika fanolanana, fa ny olona zany raha ny eto amin'ny trano Artsoa dia tena vitsy dia vitsy ny olona mitondra ny fitarainana mahakasika ny fanolanana. Namafisy ny tompona andraikitra hatrany fa noho ny tahotra ny fiarahamonina sy ny fandrahonana ataon'ireo mpanao heriseratra no antony mahambany io taremarika io. Ny tena antony mahatonga an'ilay olona tsy dia sahy mametraka an'ilay fitoriana na fitarainana dia eo aloha ilay mety hoe henatra ny fiarahamonina, fa eo koa ilay tahotra, satria ny olona manao an'ireny totsika hoe fanolanana ireny dia olona ny sura dia tsy maintsy hoe ampitahotra n'ilay victime izy aloha, mandrahona ny marimarina koa, dia ao anatin'izay ilay tahotra izay dia tsy sahy loatra tonga dia manatona ilay olona hiaran'ilay izy, fa afaka fotoana fohifohy na mety ho lavalava mihitsy aorianan'ilay zavatra miseho vao sa manatona ny tompona andraikitra ilay olona. Manentina ny fanjakana sy ny rafi-pitsarana eto amintsika araka izany ity iviterana fitoroana ity. Andrainy andraikitra sy ny ampiatra izay voalaza ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana, mifandrify amin'izay ady amin'ny heriseratra sy ny fanolanana izay.